mbokatra kosa teo anivon'ny FJKM ambody ady vaovao Vorlanina araka izany ireo mpino marobe. Ny famitona maro ny mpino ao anivon'ny FJKM ambody ady vaovao maly sy nandritra ny fankalazana ny vokatry ny fiangonana. Nahatratratra amin'ny 100 tokoa ny isandrory zanaky ny fiangonana sy zanak'ampelezana tonga nandrika izao fotoan-dehibe izao hitondra ny anjara birikina amin'ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana. Tsy ny fankalazana ny voka-dehibe ihany anefa fa maro hetsika izay ankalazana eo anivon'ny fiangonana ato. Androany zany dia fotoana lehibe nanasanay ny zanak'ampelezana ahafahan'ny fiangonana sy ny zanam-pelezana miara-mivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary hitondra ny fanomezana ny amin'izany voka-dehibe ny fiangonana izany. Ny ao anatin'izay koa dia amin'ity taon'ity koa ny fiangonana dia ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona na mpitandrina ny mpitandrina Rabelisagnomamy eto amin'ny sahan'ny FJKM. Ao anatin'izany koa dia mankalaza aza ny 700 taona ny sampana tanora kristianina izay sy ny 520 taona ihany koa ny rantsana fanantenana izay ao anatin'ny sampana manga. Dia fety lehibe tokoa izany ny amin'ity taon'ity ny eto amin'ny FJKM ambody ady vaovao ary mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia mifananganana lairiana faharoa ao amin'ny sekoly izay tsangambaton'ny 520 taona. Fantatra nandritra ny fotoana fa efa tafatsangana ankehitriny ny riana faharoa amin'ilay sekoly izay natao tsangambaton'ny hifankalazana ny 520 taona ny FJKM ambody ady vaovao. Mitetina 520 sy 500 tapitrisa ariary ny teti-bola eritreretina nanganana zany sy fofodrafitrasa zany.